atolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. Ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Miaraka amin'ny programa Engage for Change, Orange Madagasikara dia manentana ireo mpiara-miasa aminy hitondra ny anjara birikiny amin'ny manodidina azy amin'izay sehatra tian'izy ireo toy ny fampianarana, fahasalamana, tontolo iainana ary manome azy 3 andro isan-taona. Ndao ange arahany ity tantaran'i Rija sy Vero ity e. andro voalohany ahoana ihany aky Vero le programa raha pitsoany aminay fa to tsy asindry resaka mihitsy aniverserako ange io e. Mbola tsy amin'izany mihitsy izao ny saiko Rija. Fa lasa izandray ary zany saindry izany dia ahoana ihany koa ny momba n'le fidirantsika sindry eo amin'le Engage for Change. Efa mandeha be ato ampiasana ny resaka momba an'io Aiko moa mbola misy an'izany e. Mbola tsy arako tsara ho momba n'io Engage for Change io fa ahoana tsara moa? Ny programa Engage for Change dia sehatra iray ahafahan'ny mpiasan'ny Orange mitondra ny anjara birikiny amin'ny alalan'ny hetsika fanoloran-tena ara-tsosialy. Manana 3 andro isan-taona tsika mpiasa izay tsy miala ao anatin'ny congé, ahafahantsika mandray anjara amin'izay sehatra manan-danja amintsika toy ny tontolo iainana, fampianarana, sosialy sy ny maro samihafa e. Ka ny Orange ny mamatsy volan'ny hetsika. Marina mafy raha misy miditra amin'ny lohako izany Rija. Soraty ihany le anarantsika raha mazoto ela fa manaraka an'ilay ihany rehefa misy ilana e. Fa ahoana mihitsy ny rity e. Ndrio mihitsy aza no napirisika haka ny renseignement rehetra momba an'izany tato ampiasana. Zao indray tao malainy re. Tsy hoe malaina lesy fa mbola tsy te hiresaka momba an'izany aloha izao a. Marary angandrisa maninona. Reradreraka fotsiny efa nisy trano may tao akaikinay alina dia tsy nisy natoriana mihitsy. Mandehana maka permission dia mandehana mandeha mody matory aloha sao marary eo. Ho dia mireto asa be reto ve? Aleoko ihany mamita moramora ny reto eto fa za ihany tsy maintsy hamita ny reto. Fa ahoana ny namay an'le trano? May fotsiny le trano. Tsy fantatra mihitsy izay ny andohaniny hafa fa efa nidetaka ny trano vao nisy nahita. Tsy nisy azo navotana intsony fa lasa lavenona daholo ny entana. Fa ny zava-doza hoe Rija. Inona ry Vero? Ny zazakely 5 taona sy 2 taona tavela tao an-trano. Dia mba avitra ve? Le zazakely 2 taona kilan'ny afo, tsy avitra intsony. So ihany fa mba avitra ny mpamonjy voina le vavikely zokiny na dia efa tratry ny afo aza ny ilany dia nentina aingana ny tsabony. Mampalahelo izany. Tena mampalahelo mihitsy. Sarika ny anaran'izay zazavavikely izay. Isaky ny andeha hiasa isa maraina dia tsy maintsy miarahaba eo akaiky ny vavahadiny foana sarika sady mitsikitsiky. Androany anefa ny masoko nangano any fa tsy dia mintsony ilay tsika. Tsapako ny maso andry. Ataovy ambony ny moraly ry Vero fa mbola ho sitran'izy ndray andro any Engane. Tsy mety afaka atao an-tsaiko ny kikika sy ny ranomasondreniny antsoantso sarika nahita an'ilay zaza efa tsy nahatsiaro tena intsony. Miteren'ny mpiara-monina fotsiny izy nanaraka an'ilay zaza ho any amin'ny hopitaly. Tokony nisy olona hafa niaraka taminy kosa fa mbola tao anaty fahasahirana-tsaina tanteraka le ramatoa. Tsy nisy nanantsainana ho an'izany intsony ny olona fa variana ny karakara an'ilay zandrana maty sy niezaka namon'ny afo e. Mafy be izany fahavoazan'izany ry Vero na zany aza mila mahakainy ry fa jereo ange raha tsy atsatra iry e. Miala tsiny indrindra re Rija fa nanakorotana amin'ny programa lahy. Tsy olan'izany fa any amin'ny restaurant ihany izany no misakafo rehefa tsy voahomana. Raha tsy dia mampaninona loatra. Ary maninona moa raha miaraka mamangy an'ilay zazany amin'ny hopitaly tsika sindry raha mipitso e. Mety be izany. Mikasa ny anampy any sarika Rija. Mahatsiaro manana didy amin'ny mpiara-belona. Na izany aza tsy adiniko ny aniverseran'ny lahy fa ataontsika tsara be foana fa za malahelo. Iny tsy maintsy misy foana kia. Izay izany ny programa. Raikitra ary fa izay no atao e. Misaotra Rija. Andro faharoa. Manao mama Sarika. Efa manao ahoana izao Sarika?
Zao hitanareo izao fa tena vo mafy mihitsy ny zanako. Mbola tsy mahatsary tena foana hatramin'izao. Angamba tsy hoatenena toa ankevinina zandriny tsony izy. Ok izay mamasarika sao dia marareo ianao a. Aza mbola manary toky aloha ianao fa miala nenina amin'ny tsabo aloha tsika izao. Matokia an'Andriamanitra fa tsy maintsy sitrany io zazy io. Zanako. Marina izany tenin'ny Vero izany. Aza kivy ianao fa mbola eto ihany koa izahay manohana anao. Mafy loatra izao fitsapana mahazo azy zao e. Na zay trano andriako ny lohako azy izao tsy mbola fantatro. Ny ahy efa lasa lavenina izay kely mba nananako. Ny fitsaboana ny zanako ato amin'ity centre ity koa tsy maimaimpona. Mbola misy fandraisana anjara kanefa tsy manana afa-tsy ny ety akoditra. Fiantran'ny olona daholo no ampiasainay mianaka amin'izao. Mafy loatra izao e. Ka izay no nandehananay aty Mamantsarika. Ankahery anao dia mitondra an'izay voatsirambony tanana. Anontany izay tena ilaina maika ihany koa sao mba misy azo atao ihany. Raha ny momba ny fanafody sy ny fitsaboana ny Sarika aloha dia dokotera Tefy no tena mahafantatra ny amin'izany. Fa raha zavatra ilain'ny Sarika toy ny fitafiana kojakoja hafa dia azo kiraisiny eto foana ka. Izay sy Rija aloha tonga eto ry Mamantsarika dia mampiray vodi-rindrina. Mahatsiaro manana didy aminareo ny aram-boina noho ny hatrano zahay ka tsy manary anao, indrindra amin'izao fahavoazan'ny Sarika izao. Azafady fa ity tamin'ity ilay dokotera nolazaiko anareo hoe mitsabo an'ny Sarika. Anao vizity angamba izy. Dia voatery mandeha nareo aloha. Manao anadolo nareo? Manao ana dokotera? Salama dokotera. Salama tsara ka. Miraba nareo ihany koa. Efa manao ahoana ny zanako madama ato? Mbola tsy mahatsiaro foana izy dokotera. Tena kivy a. Fa inona ny olana dokotera? Dia mety ho sitrana tsara Vero mahay amindreo raha tsy madiso. Mbola ao anatin'ny soka izy tamin'ny fahavoazany fa mifomoramora eo foana. Mbola tokony ho sitrana izy ka. Azo ataoko refy ireo hoditra maireo fa mety handalo fandidiana fotsiny a. Misaotra fa mazava izany. Sao mba mety mahazo ny saram-pandidiana izay mba ahafahana miomana dia ny meloa dokotera. Eo fa omeko madama vola dia amin'ny angambonareo no maka an'izany satria mbola misy kojakoja hafa ilaina koa ankoatra ny saram-pitsaboana. Misaotra anao dokotera fa any izany izay maka azy. Eny ary fa anao vizity azafady fa afaka miandry eo velany eo nareo a. Miverina eo izay rehefa avy eo Mamantsarika mahereza. Misaotra. Vero a, jereo ndringy tsy Sarika rery no manana olana ara-pahasalamana fa misy mbola mampalahelo lavitra noho izy aza tsaboana ato. Sady ohatran'ny olona sahirana daholo ny ankabeazany. Tsika ve anana fahafahana hanampy azy rehetra? Tsika mety tsy hanana fahefana hanampy azy rehetra fa misy programa efa nalefan'ny tao am-paisana momba an'ilay engage for change. Fa misy fitetezana hopitaly amin'ny tapabolana. Tena mety tokoa izay. Sady hevitra tena mety mihitsy ilay hidirantsika antsehatra amin'ny engage for change. Io ny sehatra sosialy ataontsika an-tsitrapo hiteto hopitaly misy ankizy marary. Dia ahoana ilay programa? Leo aloha izahay resaka amin'ireo ankizy sasany hoany koa dia mifampiresaka eo tsika. Mety izany Rija. Soa fa nisy an'izao fahavoazan'ny Sarika izao nanokatra amin'ny masontsika. Fa ano any misy zaza sy ankizy maro miandro tolo-tanana mba hanome tsiky ny molona. Mampalahelo foana rehefa tsy salama ny ankizy. Ity engage for change ity aloha tsara fitotona mihitsy ho antsika ampiasan'ny orange hanaovana asa sosialy. Raikitra izany ny fizarana kilalao. Andro fahatelo. Taitra be andry ny antso teo iny. Soa ihany rehefa tonga dia nanana réflexe niditra tato amin'ity resto ity. Rija, saika tapaka ny lalan-drahako. Tonga dia nale mitampoka amin'ny vatako iray manontolo. Gaga be ilay serveuse tato nahita tsy naray tena. Nomeny an'io glacé anaty karafa io mba hitony.
ndriaza mbola tsy tony zany tia losotro dia tony tsara ny fo misaotra Rija, mbola tsy zany commande jus sao tsy voalohako eo. tsy nahatoky andry zany hoe ho avy Tsy mahatoky an'izaniza jereo nylahy io kitapoko tataka be io. Teo no nitsitona ny tsy vanina ny torosoko misy vola tany ampiasana tokony nandoavako ny vidiny kilalao any ankizy marary. dia tsy nriva nanatahany an'io Tsy nisy zavatra reko mihitsy le bandy mpivarotra natsikaritra an'io. Jereo izy mipoketra madama fa nisy nanataka. Za avo tonga saina nijery mipoketrako. dia inona daholo ny lasany Le torosy nisy vola ihany. Ny telefoniko tato anaty postina pataloha. sambola isotro rano ndry Misaotra fa voky rano dia inona zany no ataontsika sy ndry very zany ny vola rehetra ary ndry tsy naratra Tsy naratra fa ny foko mbola feno. aleo ndry commandina jus glacé mamy be sa ina mety amindry Tsy haiko izay mety amiko fa miasa be ny saiko amin'izao hoe ataoko ahoana no amerenana ny volan'ny orange iny. Dia izy fanantenana fa saika mba hifantana an'izay kilalao tsara indrindra ho an'ny sarika. Kanjo tsy afaka. tsara vinta zany le mpangalatra nahazo vola be nefa nga iny havita taony Nahoana ny dia sedraina toy izao tsika Rija? Nikiasy tsika fa mety hitondra tsika kely ho an'ny zaza marary tsaboina ao amin'ny centre ny kilalao fanomezana ho zaraintsika kanefa dia izao no mitranga. sao dia tsy izany kilalao zany ny lahara-pahamehana kia Fa mety ho inona ohatra? mety vola zaraina amin'ny ray aman-dreniny ankizy ohatra Tsy hankasitrahako loatra izany ka. fa maninona Tsy mety le manome vola satria tsy misy ho afa-po amin'izay vola omenao ny olona. Ianao indray aza no enjehana hoe manao zara vilana rehefa avy eo. marina zany sady aleo ihany kilalao raha izany iny mba mivantana any amin'ilay zaza marary sitrany ay anadinony ny fangiry firinina dia kely monja aza Dia aiza no ahita kilalao? Eny ny kilalao ve moa tsy ho betsaka eny an-tsena fa aiza no ahita vola hividianana? Vero aza tao be an-tsaina ki izany vola very zany Ka tsy manana solony very atsinonako. Mila miandry ny fandraisam-bola tsika vao manana ny lona ny vola very aleo fa azavaintsika amin'ny ao am-piasana ny zavatra niseho Misaotra Rija, mankasitraka tamin'izay rehetra nataony lahy. andro fahaefatra Vero avinga ndry aty Hoay, azafady fa mbola variana mijery ny sarika amin'ny lalao an'ilay sary bakoly kely lava volo sao dia hita indry ny telefonika Fa napetraka ela taiza? nampirimoka tato anaty sakado tato nesoriko tato ny kilalao dia nampirimoka tato anaty posy tato tsy ato tsony Andraso antsoko fa tokony ho ao ihany izany ka. aiza maneno Efa maty. dia iza tamin'ireny olona teo reny akiny mety nahaka an'izay any daholo ange ny repertoiran'ny olona ilaiko amin'ny asako Ka ialahy koa nge tsy azoko kitapoka apetrapetraka. aza latsaina ake fa tsy napoziko hoe amin'ny toeram-pitsaboana toy izao koa dia mbola manjaka ny mpanararoatra Saika olona sahirana daholo mifanerasera amin'itony toerantony ka iza no omenao tsiny. dia omena vahana ny olon-dratsy Tsy omena vahana ny ratsy fa tsika no mila mitandrina Rija. Efa lafo izay fa aleo mampiony tena elahy. Aza petrapetraka tsony fa tonga dia babeo manaraka ny lahy. tsy rariny kosa izao ka andao resana amin'ny dokotera zareo engage for change mandeha tsara ny fizarana kilalaonareo ao eny dokotera saingy misy olana kely inona ny olana iara-mama nisy ny savany kitapoko dia very ny telefoniko miala tsindry se fa ny ololaty tsy ampozina daholo mety mahavita zavatra tsy takatry ny saina tsy azo itokisany na izany aza mahakivy raha ianao mikasa ny soa kanefa ny sasany manararoatra ny fahatsoranao akana ny fanananao Tokony asiana fitsipika amin'ny fehianina izany aza. Telefonina zany angana lafiny aza nga mahazo sakafo sy fanafody akory. Sao lasany koa ny portefeuille. iny kosa tsy nalainy fa le telefona ny mora alaina tsy mahazo fanafody betsaka ny vidin'iny telefona iny raha amidy tsy fanafody koa ny mamaka ny manana marary aty fa sakafo na zavatra hafa matetika na zany aza kivy aka vo tsy ela loatra Vero ny vo zao dia za ndray ny tratra fisedrana ve zany sa inona loatra Rija, rehefa miasa lahy mety mbola ahavidy telefona avolenta noho iny very iny. tsy maintsy mahatanty sedra zany rehefa manao asan-tsitrapo ato amin'ny engage for change
sedraina mafy sika raha mahatantina tsy sa elahy tsy anao tsony tsy hanao tsony a itsika misahirana tsy matory mihitsy namony tsy rairay andran-kilalao reny alina zao anefa ny valiny makahery an'sia fa niaza telefônina mipetraka eo ambony latabatra eo hoentiny manaraka azy mivoaka ela vao tonga saina sainga efa madio ny ranony tany tsy indray tsy indroa fa matetika mihitsy a mila mandray fihepetra nareo tompona andraikitra fa tsy mionona amin'izao kosa Rija taonangorona entana tokoa tsy hanao engage for change tsony anga Rija valio a na fovato inona aza miova ho fonofo ihany fa aza matahotra ianao ry Vero a Rija angatsy andeha ianao Vero a na ny mahita n'ity zazy tia milalao sady faly toy izao ihany aza ave dia andozako ny centre avy aloha zay hiaraka ilalao eto aloha dia ho hitako ihany zay atao ay hoeny amin'ny sarika zany fa ilozako eo aloha nareo andro fahadimy sady farany mamany sarika inona ny vaovao araka ireny torohevitra nataonareo tamiko ireny dia efa maromaro ny namaly an'ilay tolo-tanana ny amin'ny fandidiana ny sarika tsara be zany sady isorana an'Andriamanitra azoko jerena avy azafady tsy maninona ka tia ny telefônina isorana an'Andriamanitra fa mety mahavita soamantsara ny saram-pandidiana sy ireo fanafody ilaina amin'izany reto azafady aminareo roa aloha fa tsy afaka handray an'izany folo izany ianareo no indramiko hanome azo amin'ny mpitsabo hanaovany an'izay rehetra mety hasalaman-janako ka ianao ny reniny sarikako ianao no mila manao ny fangatahana fa tsy misy idiranay zany ka tsofoko rano re nareo hanao an'izay tokony atao fa ny ahasosi ny ahasalaman'ny sarika ny zava-dehibe amiko nareo ihany no atokisako re tena tianay sarika efa tsy andrinay izay ahitana azy sitrana indray hitsena antsiky ny voamaraina mitondra hery mandritry ny andro sofa teo verina ny entana ny olona satria tena tiany sarika tena nanoina loatra ny fihetsika reo na izany azy mialatsy indrindra dokotera raha manelingelinanao izay telo mianaka manana vaovao tsara olazaina aminao matamin'ny vola mamany sarika aikosa lazao ary ny vaovao tsara afaka miroso amin'ny fandidiana ny sarika sika dokotera satria efa ampy ny vola saram-pandidiana sy ny kojakoja tia omeko anao ty isorana an'Andriamanitra fa mba vetivety kosa dia nahangona volonareo ary tena efa zay mihitsy zao ny dingana tokony atao amin'ny sarika misy ny tantsoroka reto piray fodirindrindreto dokotera dia mba afaka mitsabo izay tokony atao ireny nataonay makasitraka indrindranareo ry Vero sy Rija ary arotiko ihany koa no misaotra anareo tamin'ny hetsika fizarana kilalao tamin'ny alalan'ny engage for change teto amin'ny centre fa nahazoana domiverina miabo ianao no tena isorana dokotera nanaiky niaraka niasa taminay sy nanoro an'izay tokony nataonay meko anareo ihany ny daty anaovana fandidiana rehefa avy mivory miaraka amin'ny dokotera namana miandro ireo olona afaka manome raha tsika dia efa miroso eo fa anentan'olo-pantatra afaka manome raha zay dokotera rehefa feno fotsiny ny fatra ilaina dia afaka miroso tsika Rija zay angamba fa andehanao vizity aloha efa sasamiandro zay marary misaotra dokotera dia mbola maniry ny anoho ny asa tsitrapo miaraka amin'ny engage for change foana Rija andaontsika nao video kely aparitaka ao ampiasana amin'ity nananezaka vitantsika tamin'ny hetsika an-tsitrapo engage for change sady afahako mitesta ny atsarany sary amin'ny telefoniko vaovao kokia tokoa moa elana moka telefônina dia inona no lazaintsika amin'ilay video ny fijoroantsika vavolombelona fa mahafinaritra ny manao asan-tsitrapo miaraka amin'ny alalan'ny engage for change atao amin'ny orange na zany aza tsy maintsy lazaina ihany koa ireo olana ny sedraina teny rehetra teny na nisy azy ireny tsy nataontsika sakana fa manana tanjontsika isan'ny manome herentsika ny fankasitrahandro zazany tambitambo omena azy ireo izay nankasitrahany havany raha teo koa satria izy ireo efa devitry ny fahasahiranana ka tsy afaka manome an'izany amin'ireo zanany marary ntsika ray vidiana lafo fa manome hery tsy takatra ny saina manosika anao ho anao bebe kokoa ny asa soa ndao araka toerana tsara amin'izay dia atao ilay video
manaova mihitsy indri manjamanja ka manja be zany engage for change zany a saty zany ianao koa afaka manasony manodidina miaraka amin'ny orange madagasikara natolotry ny orange tantara zapare niainga tamin'ny tantara tena nisy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy orange eo anilanao